Amarana izay tontolon'ny baolina lavalava izay sika iresaka manokana ny mikasika ny ekipan'ny FBM avy any Bemasoandro eny mankalaza ny faha 10 taona ny orenana tokoa ity club ity ka raha ny fantatra dia hoankalazaina mandritra ny taona iray manontolo amin'ny fomba magnetriketrika izay fa 10 taona izay ny club ny FBM Bemasoandro izay manana ekipa amin'ny squad junior ny division faharoa ary ny division voalohany elite faharoa. Feno 12 taona ny kluban'ny FBM Bemasoandro eo amin'ny taranja baolina lavalava. Araka izany dia omariana amin'ny fomba manetriketrika izany taonjobily izany hoy ny filohan'ny kluba Andriamatoa Erilala Andrenaivo. Fitopo vavahana iraisam-ponona no nanombohana ny fankalazana. Ny taona 777 no tafajoro ny FBM izay Andriamatoa Ranoelson Roland no filompanorina. Manana mpilalao 20 ny FBM izay misy ny squad junior division faharoa ary ny division voalohany elite faharoa. Telo mirahalahy kosa ny mpanazatra izay ahitana ny Ravelonaina Josefa, Rakotonena Augustin, Ranena Solo Eric. Fetombohan'ny fankalazana fa 12 taona ny Fraisan'ny Bemasoandro milalao ny androany, izany hoe fetombohany andavataona zany ny fankalazana. Fa arakaraky ny fiovaovan'ny mety isy fiovan'ny fandaram-potoana zany mahatonga hoe mbola tsy resahana mazava aloha inona daholo tanterana tsy maintsy isy eo ny lalao entina ankalazana zany tsy maintsy isy eo ny zavatra maro isan-karazany entinay karakaraina ankalazana zay fa 12 taona ny FBM izay fa ity androany ity zany fanombohana ihany fiarahanay rehetra tao anatin'izay 12 taona zay ity zay ho tafahona daholo. Nampiavaka ny FBM zany raha hoe eto Bemasoandro manokana na ho any Atsimondrano dia izy ny club anisan'ny tranonay tsy vaky sady tsy nizarazara indrindra. 12 taona tao anatin'ny tampilalaovana foana izay nandritra 12 taona izay misy mantsy ny club mahavita 2 taona dia maty kely eo amin'ilay tsy fampina fanohana fa ny mampiavaka ny FBM zany vitan'ireo ray aman-dreny rehetra ireo ny tsy nanafaka an'izay 12 taona izay ivelona andeha niaritra fifaninanana foana ny FBM. Manomboka amin'ity tampilalaovana ity zay tao anatin'ny 4 taona zay rehefa nampilalao ny division voalohany elite faharoa any Antananarivo renivohitra noho ny hoe fitadiavana traikefa zany mba manakaikikaiky kokoa any amin'ny top 14 raha tafakatra any zay dia nitanjona ho anay zany rehefa tafaverina amin'ny top 14 io tsy hiala ao intsony zay mahatonga ny mitady fifaninanana mafimafy any Antananarivo renivohitra. Amin'ity taona ity ho ampiakarina ihany koa ny division fahatelo hisedran'izany Antananarivo renivohitra izany zany nefa tsy midika hoe hiala ao any Atsimondrano zay fa mbola misy PDB ireo ity lalao hifaninany eto Atsimondrano. Maro ny dingana lovana hoy ny filoha-lefitra Razafindrakoto Fidy Malala tao anatin'izay 12 taona izay. Mbola maro araka izany ny hetsika ao karakarain'ny FBM Bemasoandro ka isan'izany ny fikarakarana lalao sy ny fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny fampisehoana an-tsehatra ihany koa mba hoentina hatrany hitadiavam-bola hampandrosoana ny club.